Oditsika trano kosa ny fampahalalam-baovao isan'ny hiatrika ny fifidianana izay mpikambana eo anivon'ny tranoben'ny varotra ao anatin'ny faritry Toamasina ny tompona andraikitra amin'ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana marsa ho avy izao efa nisy moa ny fikambanana mampanantena fa hanome ireo tompona andraikitra na ihany koa kandidata marimarina kokoa. Mitondra ny tsara ho fantatra mahakasika izay ny tale-kabinetra ny ministeran'ny varotra. Ho tanterahana amin'ny 9 ambin'ny folo martsa ho avy izao ao Toamasina ny fifidianana izay ho mpikambana maritra ao anivon'ny tranobe amin'ny varotra ao Toamasina. Vondrona mpahandrara sy fikambanana misa telo dia Nigel, ORTT, Sebat no fantatra ankehitriny fa efa naneho fahavononana ka nanolotra kandida amin'ity fifidianana ity. Manoloana ireo tsao mandeha dia nitondra fanazavana fanampiny mikasika izany ny tale-kabinetra ny ministeran'ny varotra io maraina io Tetsemboda. Ka raha vao misy ny fanovana ny groupement rehetrarehetra ny opérateur économique rehetrarehetra tao amin'ny tanàna Toamasina dia efa samy tokony natsapa fa hiroso tokoa ny ministera amin'ny fifidianana. Dia nisy moa zany ny arrêté navoaka ny 29/504 iny tamin'ny 29 arrêté 29/504 tamin'ny novembre 2012 dia nametra ny datina élection vaovao hoe amin'izao ny atao ny élection. Efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana fanaovana fampelezan-kevitra tanteraka ireo vondrona mpaharara ao Toamasina manolotra kandida amin'izao fotoana izao.